Fahaly-miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity zoma maraina fa 14 volana marsa ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana manokana izao indray ahafahantsika mandray ny teniny. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofonaina an'io dia hivavaka isika. Ianay tsara indrizan-danitra mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'ny tombom-potoana izay omenao anay io mangataka aminao mba hanavao anay hatrany ary taona anay mba hananay fahazotoana andinika sy anatra ny teninao ary aoka ihany koa tompo ny fanahinao masina hanampy anay ny amin'ny zavatra rehetra. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofoninantsika androany dia manao hoe vola sy asa fanompoana samy ilaina. Ilay amin'ny Exodosy 5:22 manao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy dia avy amin'ny olona rehetra izay ampirisiany fony no andraisanareo ny fanatitra ho ahy. Amen. Reko ny amin'ireo lehilahy sy vehivavy miasa any amin'ny trano-pirinty sy ny toeram-pitsaboana izay mitaraina noho ny ora fiasana izay mihoatra. Tsy faly izy ireo rehefa tsy afaka ny ampitsahatra ny asany ao aorian'ny adiny 8 izay natao hiasana. Kanefa ireny olona ireny dia hiasa adiny 10 ary matetika aza maniditra ny ora hiasana hatramin'ny adiny 12 mihitsy rehefa miasa ho an'ny tombotsoany manokana. Tsy mitaraina izy ireo satria tena hoe tombotsoany manokana ilay izy. Mahafaly kokoa noho ny fanangonana karena ny fanompoana izay feno fanoloran-tena na dia kely aza ny fahafamanao ampiasaina ho amin'izany. Raha antony tsara ny manosika anao an'izany dia isaina ho fotoana izay natokana hanompoana an'Andriamanitra izany. Handany ron-doha sy hitaky asa mafy izany asa izany, na ny fanorenana, na ny fambolena sy ny fitsinjana ny vokatra. Na koa izay asa hafa. Azahoana tombotsoa anefa izany hampitombo amin'izay ananana an'Andriamanitra ary hanampy amin'ny fampitomboana izay ilaina ao amin'ny asa. Zava-dehibe indrindra ny fanokanana fotoana ho an'Andriamanitra eo amin'ny karazana asa rehetra. Azotsika atao ny manompo an'Andriamanitra amin'ny fanoloran-tena hanao asa manokana. Misy ireo mihevitra fa ny fanomezany hampahambola hanaovana ny asan'Andriamanitra hozy izy no anotakiana aminy ka tsy ampiasainy tsara ny fotoana sarobidy omen'Andriamanitra azy izay ahafahany manao fanompoana manokana ho azy. Tombotsoa sy adidiny izay rehetra manana fahasalamana sy herim-batana ny manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fahazotoana. Tsy afaka hisolo toerana an'izany ny fanolorana vola ho fanomezana. Ireo izay tsy manam-bola omena dia afaka manolo an'izany amin'ny asa manokana. Afaka ny ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ny olona rehetra. Ireo ora laniana amin'ny fialamboly tsy mitondra famelombelomana ho an'ny vatana na ny saina dia azo laniana amin'ny fanohanana ireo fanahy mahantra izay mila fanampiana amin'ny famanginany sahirana, amin'ny famanginany marary, amin'ny famanginan'ireo mijaly. An'Andriamanitra ny fotoanantsika ary amin'ny maha-kristianina antsika dia tokony hampiasa an'izany fotoana izany ho voninahiny isika. Irinana ianao mba hay hampiasa izany tokoa amin'ny voninahiny, tsy hanao hoe tsy manam-potoana fa hanao hoe hanokana fotoana isika entina mitana ny asan'Andriamanitra. Amen. Ianay tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao Tompo mba hiasa mandrakariva ao anatinay, mba hazoto an'iny tsirairay avy izay miaina izao fandarana izao hampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay efa nomenao anazy ary koa mba ho fitahiana ho an'ny hafa satria efa nitahy anay manokana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.